teny zaraina nabavy mizaraina rananabavy iray izay izy ty tamin'ny herinandro raha tsy diso aho dia ozy izy hoe izy ny vato lampy mandrakizay Isaia 4:20 andiny fa efatra matokian Jehova mandrakizay fa Jehova tompo no vato lampy mandrakizay. Haleluia. Matokian Jehova androany ihany mandrakizay, na inona mitranga, na inona midona, na inona miatra, aoka tsy iova mifatokisanao an Jehova, aoka tsy iova mifatokisanao azy, fa izy le vato lampy mandrakizay, tsisy fataperana zany. Zany hoe zay olona rehetra tonga teto tany hatram'izay dia afaka niankina tamin' Jesosy Kristy, afaka niankina taminy izy le vato lampy mandrakizay. Dia rehefa niorina tamo aminy ianao dia aza miovaova, aza miaotra ny amin' Jesosy, aza misalasala ny amin' Jesosy. Aleluia. Aza mametra-panontaniana ny amin' Jesosy hoe tena izy tokoa ve ty, tena ao amin' Jesosy tokoa ve, tena ao tokoa ve zany lalana zany, tena ao amin' Jesosy tokoa ve le tena izy, fa ao ny tena izy lazaiko anao zany, ao le tena fiainana fa lazaiko anao zany, ary ao ny fanafahana sy ny famonjena ambara aminao. Averintsika ny voalohany reto izy amin'izany andro zany dia ho iraina eto amin'ny tany Jody izao firana zao, manana tanàna mafy isika, famonjena no hotendreny Jehova ho manda sy fiarovana, voay ny vavahady mba hidirany firenena marina izay mitana ny fahamarinana, ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka, satria matoky anao izy. Dia hoe zay matokian Jehova matokian Jehova mandrakizay, fa Jehova tompo ny vato lampy mandrakizay, fa nahetry ny mponina avo toerana, ny tanàna avo dia arodany, eny arodany ho amin'ny tany ka azerany ho amin'ny vovoka. Hitsahany tongotra izy dia ny tongotry ny ory sy ny faladia mantra, voaravona ny lalany marina, voaravona ny lalany marina, eny arovana ho marina indrindra ny alean'ny marina. Koa amin'ny lalan'ny fitsaranao Jehova no iandrasanay anao, ny anaranao sy ny fahatserovana anao no irininy fanahinay. Amin'ny fanahiko no aniriko anao noho ny alina, eny ny saiko atao anatiko no hitadiavako anao fatratra. Fa raha mameliny tany ny fitsaranao dia mianatra fahamarinana ny mponina amin'izao tontolo izao. Na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy tsy mety mianatra fahamarinana izy, eny na dia ao amin'ny tany ny fahamarinana azy izy mbola manao meloka ihany ka tsy mety mijery ny fahalebiazan'i Jehova. Jehova avo ny tananao nefa tsy jeren'ireo, tsy maintsy ho jereny ihany nefa ny fahasarom-piaronao amin'ny olonao ka homenatra izy. Eny afo no andevona ny fahavalonao. Jehova manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asa anay rehetra dia tanterahanao ho anay. Jehova Andriamanitra io, tsy ianao ihany no efa nampanompo anay fa tompo hafa koa, nefa ianao irery ihany no azonay mankalaza ny anaranao. Ny maty tsy ho velona intsony, ny maty ho totsy mba hitsangana, fa novalianao izy ka naringanao sady nolevoninao avokoa ny fahatserovana azy. Nampitombo ny firenena ianao Jehova, eny nampitombo ny firenena ianao ka nahazo voninahitra ho anao, nitarinao alalaka avokoa ny faritry ny tany. Jehova noho ny azo pahoriana izy dia nitady anao, noho ny aran'ny fahamaizanao izy dia nanao vavaka anakapo, takizay bevoka efa madiva hiteraka ka miolanolana sy mitaraina noho ny faharariana. Dia tahaka izany izahay teo mason'i Jehova. Rehefa misy satra, rehefa misy ady dia mahay manatona ny tompo, ohatra bevoka miolakolana ozy izy, ohatra izany zay teo anatrehanao. Mora kely ny anatonana ny tompo ao anaty ady sarotra,
mora kely ny anatonana ny tompo rehefa anaty olana, mora kely ny anatonana ny tompo rehefa ao anaty zavatra manahirana, fa rehefa milamina be ilay fiainana tsy manadinodino ny tompo. Dia ataony misy daholo ny zavatra rehetrarehetra mba hatonga anao tsy hanadino azy, mba hatonga anao hanatona azy. Ary zay ny zavatra mipetraka hitantsika eto. Ty micro ty izay manenoneny zay sa dia arak'izay hoe zavatra napetraky ny tompo Jesosy hanome fiadanana ho anao. Tonga izy hanome fiadanana. Ny anarany dia hoe andrina ny fiadanana. Ao amin'ny Isaia dia milaza an'izay fa amin'anina ny amin'ny fiavian Jesosy hitondra famonjena ho an'ny olona. Dia ny anarany hoe andrina ny fiadanana. Na iza ianao tonga eto, na aviaiza, na manao ahoana, ho anao koa izay fiadanana izay. Ho anao izay fiadanana izay, Jesosy Kristy no anarany. Tsy vola aman-karena fa Jesosy Kristy. Jesosy mpanjaka sy tompony tompo, lay andrina ny fiadanana. Dia hozy izy hoe Jehovah manorina fiadanana ho anay ianao. Ny asanay rehetra hitanterahanao ho anay. Ny tompo vato lampy mandrakizay, hitoetra ho amin'ny mandrakarivotsika, hidera azy mandrakarivotsika, fa magaga ny fahalebiazany, magaga ny heriny, ary ho anao zany. Misy taona ny zavatra rehetra. Dia nisaorana ny tompo ny anomezany teny salama zany hoe amin'izao nge ny olona matahotra, amin'izao ny olona tsy en sécurité, amin'izao ny olona mitebiteby sy manà, dia ny vahaolana toro azy dia ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy ao amin'ny trano fivavahana, tsy ao amin'ny olombelona, tsy ao amin'ny tantely ratsimba, fa Jesosy Kristy ilay maty, nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay. Hoy voasoratra any amin'ny Exodosy, any amin'ny Korintianina hoe ny razantsika ozy izy anjanak'Israely rehefa nandeha tany anefitra dia nanaraka azy foana iny vato lampy iny. Dia tsy iza ozy ny vato lampy iny fa izy Jesosy Kristy ny vato lampy iny. Jesosy Kristy ny vato lampy iny. Zany hoe amin'ny fiainanao isan'andro dia Jesosy eo foana. Indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Ampahany any ny arahantsika eto rehefa alahady, meno tenin'Andriamanitra miaraka mivavaka eto. Fa ifiainana mihitsy zany Jesosy isan'andro ilay vato lampy nanome rano ny zanak'Israely. Dia ho fiainanao isan'andro ihany koa izy. Fa tsy hoe amin'ny fotoana hoe andeha monjy eona amin'i Jesosy dia tonga ny alatsinainy tsy miona amin'i Jesosy intsony. Fa fiainanao anaty Jesosy Kristy ilay fahavelomana. Haleloia! Jesosy Kristy ilay tena fiainana. Zavatra mampalahelo mantsy amin'izao ny fivavahana lasa ohatrany hoe fanampina aktivité. Ohatra hoe latsinainy ahako mianatra, talata mianatra, dia larobia ahako manao natation, dia lakamisy ahako manao danse, dia zoma manao sport, dia lahady ahako manao fivavahana, dia sabotsy mandeha biblioteky. Ohatra zany ny anaovan'olona n'ilay fivavahana. Lahady mba misy fivavahana kely. Fa tsy izay ilay Jesosy, fa Jesosy zany ao anatinao isan'andro. Ho fiainanao isan'andro. Ho tompo sy mpamonjy, mpanjaka ny fonao isan'andro. Ka na mianatra ianao, na manao natation ianao, na manao danse ianao, na mandeha biblioteka ianao, ny fiainanao mihitsy dia Jesosy ny manjaka ao am-ponao. Jesosy ny manjaka ao anatinao. Satria ianao ilay natsoina hoe trano fanahy. Ao am-Petera dia misy an'izay. Ianao ilay tempolo ny fanamasina. Dia ho fiainanao isan'andro izay fiarahana amin'i Jesosy zay. Aleloia! Fiadanana mandrakizay no omeny Jesosy. Matoki azy mandrakizay ianao. Ary natao misy koa nge ny ady mba hanehoana fa mampandresy Jesosy. Fa raha tsisy ny ady teoria fotsiny io fiainana io. Raha tsisy ny fitsapana teoria fotsiny io fiainana io. Ny ankizy hianatra, raha tsisy examen tsy hainao hoe mahay izy. Zay. Raha tsisy examen tsy hay hoe hipasy sa tsy hipasy, dia ho anao koa amin'i Jesosy ry havako. Amin'izay ady hatrehanao, amin'izay fitsapana lalovanao, hisorotanao kilasy io miaraka amin'i Jesosy. Mbola tonga anao me mafy ao amin'i Jesosy, na tonga anao me atoky an'i Jesosy. Fa za miteny anao fa tsy manary anao zany Jesosy. Tsy manary anao zany Jesosy. Tananozy tsy fohy fa mahavontsy, sofiny tsy lalodalovana fa mare.
Zay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Ao anatin'izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo zany ianao amin'ny maha ianao anao io. Izao amin'ny maha izao ana rehefa miantso anao faly Jesosy rehefa miantso azy ianao. Fa raha mbola olombelona foana ny antsonao dia malahelo Jesosy tsy matoky mihitsy izy ity. Fa mety ehatra amin'ny olombelona, mety ehatra amin'ny nofo, mety ehatra amin'ny pastera, mety ehatra amin'ny bisopy, mety ehatra amin'izao rehetrarehetra izao. Olombelona vovoka ihany zany rehetra zany. Fa ny azo enterana dia Jesosy Kristy. Tsy miova omaly izay anio ary mandrakizay. Halleloja. Matoky azy ianao. Matoky azy ianao. Aoka herin'ny fonao. Aza miempotro zany rehefa nandroso amin'ny Jesosy. Zay ilay voalaza hoe ny saina tsy miovaova dia maninona? Arovanao amin'ny fiadanana tanteraka. Fa nanapa-kevitra ianao ny roso amin'ny Jesosy. Jesosy mihitsy nefa nitaonanao. Dia aza miova. Miorena tsara hoy voasoratra dia aza miova. Fa ny dedavony devoly ngeny anozongozona anao e. Zay ny dedavony devoly. Ny tompo manome fitsapana. Fitsapana apetraky ny tompo mba tonga anao iorina tafaroso. Fa ao anatin'ilay fitsapana ny devoly koa miditra. Dia akivy anao sy ampiempotra anao ary tonga anao ametsiny ny tompo. Fa ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindrapo ho amin'izay rehetra tia azy. Lalan'i Jehovah rehetra dia mahasoa an'izay rehetra miantehatra aminy. Ary voasoratra hoe ny zavatra rehetra dia maninona? Miara-miasa ahasoa. Ny zavatra rehetra. Rehetra. Tsy akifidy zany io. Tsy akifidy io hoe reto ihany Jesosy farafaty dia tsy mety amboko. Fa ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Fampaherezana antsika zany, fampiorenana antsika zany. Na tafio-drivotra io zany, na orana, na inona. Fa iny anehoan'i Jesosy hoe vita ny mampisatra tafio-drivotra. Halleloja. Raha tsy maty Lazarosy, tsy hita hoe navita nanangana tamin'ny maty Jesosy. Raha tsy nisy rivotra teny an-dranomasina, tsy hita hoe mampitsahatra rivotra Jesosy. Dia asian Jesosy misy rivotra tafio-drivotra eo amin'ny fiainanao mba hitanao fa kay Jesosy mampitsahatra an'io. Asian Jesosy alon-drano, asian Jesosy mety hoe aizina mba hitanao fa Jesosy le fahazavana. Asian Jesosy ady sy fitsapana mba hitanao fa Jesosy le mampandresy. Halleloja. Isy raha-mandeha any ambadibadika any hoe mon seul abri c'est toi. Tena hoe ny fiorenako Jesosy ny fialofako Jesosy tena azoko antoka Jesosy dia ianao. Ary ny foko dia hiranao mandrakariva, ny foko dia hitoetra ao aminao mandrakariva, ny foko dia hiorina ao aminao mandrakariva. Fa rehefa reraka dia ianao mampahery ahy. Reraka ve ianao? Aza manafina fa tena hoe reraka dia Jesosy mampahery anao. Halleloja. Na indray efa tsy zavatsony dia mody sava. Efa reraka ry ambany be ary mihitsy Jesosy manarina anao. Jesosy mampitraka anao. Ndraindray miavonavontsika hoe tsy za mahery foana. Rehefa tsy mba mahery aloha dia teneny hoe reraka zany rahalahy. Reraka zany ranabavy. Dia mampahery ny tompo. Ianao raha miteny hoe mahery foana, mahery ho nisiko. Fa zay mampahery anao Jesosy. Amin'ny tahotra anao manala ny tahotra ao Jesosy. Amin'ny fanahinao manala ny fanahinao Jesosy. Halleloja. Ndao ataontsika izay iry zay ary. Hoe ny fiorenako, ny fialofako, ny aram-bato dia ianao Jesosy Kristy. Mon seul abri c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi.
jesosy ianao no mampatanjaka ny reraka zay kely hery dia omenao hery be jesosy ho an'ny tsirairay avy zay tonga eto ny fiadananao, ho an'ny tsirairay avy zay tonga eto ny fitsaharanao, ho an'ny tsirairay avy zay tonga eto ny famonjenao jesosy, ary manana toerana ho azy ianao jesosy malala, manana anjara tsara izy eo aminao, manana fiainana vita antoka izy eo aminao, fiainana manana fiadanana satria ianao no manome fiadanana, manoloana ny adiny, ny fitsapana, ny tafio-drivotra, zay mety ho falenjehana, zay mety roforofy jesosy eo, ianao no miteny ao anatin'ny rehetrarehetra zeny hoe aza matahotra fa izao ihany. Tafio-drivotra teneninao dia mangina jesosy, mitsahatra. Ny boka diovinao jesosy dia madio, ny marenina ampiteneninao dia malady, ny jamba ampahiratinao dia mahiratra, ny kile maina atsanganao dia matanjaka jesosy malala, ny maty velominao ndray jesosy, halleloia, ny malahelo dia nitorianao ny filazantsara. Saotra jesosy malala fa izay tsirairay avy reto dia manana anjara ao fanjakanao, manana anjara ao aminao, ary manana zavatra tsara ianao ho anay tsirairay avy. Mahalala hevitra hiverana anay ianao dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanananay fanantenana ny amin'ny farany. Ianao ny fanantenanay, ianao ny orenanay, ianao jesosy malala dia rainy ianao tompo, ankara zay ianao jesosy. Amen, amen. Manahoana kokoa zay, efa mimahery ve zay? Io teny io rehefa alefa dia mitondra hery. Ohatran'ny hoe rehefa mihinana fanafody, mihinana fanafody dia mandrarasana hoe afaka adiny telo na afaka adiny enina, nanahoana zay? Dia na dia efa le teny ny tompo dia efa manontany hoe fa nanahoana kokoa zay? Fa misy fanantenana ve? Misy hery ve? Misy fahavitriana ve? Fa io teny jesosy io dia ozy jesosy zay teny rehetra lazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Zany hoe rehefa milasaka ny tenin'Andriamanitra tsisy zavatra tsy miovy zany eo, fa vao mandeha io tenin'Andriamanitra io, mandeha amin'ny finoana, mandeha amin'ny fitariana fanahy, milasaka any amin'izay maheno azy, miova ny olona rehefa voaranainy io tenin'Andriamanitra io. Genesis toko voalohany dia ozy izy hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra narilana sy ny tany dia foana tsy nisy endrika, ary fanan'Andriamanitra namomba tambonin'ny tany. Dia inona amin'izay nanombaka nanovany zavatra rehetrarehetra? Teny. Nanomboka ny teny amin'izay Andriamanitra. Rehefa ny teny Andriamanitra, nandeha amin'izay ny fiovana, nandeha amin'izay ny famoronana, fa ny fanahy teo niandry. Zany hoe ianao rehefa miaraka amin'ny tompo ao ny fanamasina, eo ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy fa rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra dia manova ny fiainanao zany, manasitrana anao zany, manome hery ho anao zany, mipaka ny fiainanao ao, ara-batana sy fiainana materialy mihitsy zany io tenin'Andriamanitra io. Fa io tsy resaka hoe teorisy zava-panahy be fotsiny, fa ny tenin'Andriamanitra dia sady mikasika ny fanahy, mikasika ny saina, mikasika ny vatana, mikasika ny fiainana iray manontolo. Nandefa ny teniny moa izy dia nanino? Nahasitrana azy zany. Nandefa ny teniny izy dia nahasitrana azy zany. Sitrana ny areti-ponao, sitrana ny areti-nifonao, sitrana ny areti-bavoninao, sitrana ny masonao marary, sitrana ny fonao maratra, sitrana amin'ny alahelonao ianao rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra. Satria io tenin'Andriamanitra io dia fanasitranana, aina ho an'izay mahazo azy izy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ao amin'ny obolana dia misy an'izay. Zany hoe tenin'Andriamanitra dia mipaika amin'ity ara-nofoko ity mihitsy. Rehefa mihino ianao, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Dia ahery eny antsika. Fa ity tenin'Andriamanitra ity lazaiko anao fa mampahery ity. Mampahery ity, mampitraky ity, mampijoro ity, manitsy ity, mananatra ary manazava anao, manamasina, manome fiainana. Fa rehefa ny teny Andriamanitra dia niova ny zavatra rehetra, tsy foana tsony tany, nisy ny fahariana. Ekeo ny teny ilatsaka ao am-ponao, rehefa latsaka ao am-ponao ny teny manome fiainana ho anao zany, fiainana be dia be. Ary Jaona toko voalohany dia milaza hoe ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Iza le teny zany? Jesosy Kristy mihitsy le teny.
dia le teny milasaka ao anatinao Jesosy Kristy manova ny fiainanao, manova ny fomba fijerinao, manova ny fonao, manova lasa miova ny zavatra mahalinanao, zavatra mahalinanao taloha tsy mahalinanao intsony rehefa ao am' Jesosy, fa hovainy ny fotom-pisainanao mihitsy, hovainy zavatra mampiazakazaka anao taloha tsy mampiazakazaka anao intsony zany rehefa ao am' Jesosy, fa zavatra hafa indray ny azakazahanao. Avy anaraka ao Jesosy fa ataoko mpanarato-olona nareo. Halleloia! Taloha nareo mpanarato-trondro, fa zao nareo mpanarato-olona. Amen. Mbola iroso ve tsika? Halleloia. Mbola miroso tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tia anao Jesosy, tia ampandroso anao Jesosy, tia ampiorona anao Jesosy, tia ampiseho tanam-pitiavany aminao Jesosy. Fa hitokio izy, iantehero izy. Mbola ndray tenin'Andriamanitra tsika zao ao amin'ny Matthieu 20. Raha moavy eny amin'irao lanitra Jesosy, olona manao ahoana no akaran Jesosy? Satria zavatra zarentsika eto dia izay hoe ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra, movo olona ve ianao? Ho avy Jesosy aka ny olona, aka ny fiangonany, anisan'ny fiangonany ve ianao? Anisan'ny olony ve ianao? Inona no antoka ilazanao fa ho tafakatra ianao? Dia efa nianatritsika be da be hatramin'izay hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao, miomana fa ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra. Dia zavatra anankiray ampianarin'ny tompo antsika ndraiky io androany hoe ny toe-poko, ny toe-tsaiko, ny fomba fiainako, zavatra takiany Jesosy amiko, ary zavatra tiany Jesosy ho hita eo amin'ny fiainako sy fomba fiainako, raha hiakatra eny amin'irao, raha ho avy izy eny amin'irao lanitra, dia nisy fepetra tiany ho azo. Dia raisitsika ny Matthieu 20. Andininy voalohany. Tamin'izany oro zany dia nakeo am' Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe iza moa no lehibe indrindra eo amin'ny fanjakany lanitra. Ary Jesosy ny antso zazakely anankiray akeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Ko nazovo no hanetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra. Halleloia. Zavatra tiany tompo, zavatra tsara ho resahana amintsika, resaka hoe avonavona. Avonavona sy ny fiatraikany, ny avonavona sy ny fanetretena. Zavatra anankiray misoratra betsaka ato anaty Baiboly zay resaka hoe avonavona zay. Ary Andriamanitra manohatra ny mpiavonavona. Raha miteny frantsay ny avonavona dia hoe orgueil. Orgueil. Dia zavatra fianarana ao antsika zany androany dia apetraka ny tompo zay hoe manahoana ny toe-poko. Fa ny tenin'Andriamanitra izy hoe andininy faefatra, nazovo no hanetry tena tahaka ity zazakely ity. Dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra. Andriamanitra mamaky ny ao am-pontsika. Jesosy tompo mamaky ny ao anatsika ao. Ary zavatra misy amin'izao fotoana, ny olona dia mieboebo. Marina sa diso. Voasoratra any amin'ny Timoty any zay. Any am-parany any ozy izy. Averiko foana zay teny zay rehefa mitory tena vao tamin'ny herin'ny androany tsika ny resaka zay hoe any am-parany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, mpiavonavona, poeboebo, misy be da be ao. Dia zavatra anisan'le voasoratra ao dia hoe ny olona miavonavona, ny olona mieboebo. Le miavonavona zay dia hoe orgueilleux. Le raha miteny frantsay zany hoe orgueilleux zay amin'ny teny malagasy izy misy karazany maro. Miavonavona, mireare, mieboebo. Zay azo ilazana azy daholo. Ireo toetra telo ireo mifanohatra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
fa nohatra tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona rehefa tsy manan-kitoriana filazantsara zay, rehefa tsy mirarahan Jesosy zay, miavonavona izy zay. Ary izy hoe Andriamanitra manohatra ny miavonavona. Andriamanitra manohatra ny mpiavonavona. Fa izao tsy vitany hoe ny olona hitoriana filazantsara io fa na ny kristianina olona efa voatory ny filazantsara efa nateraka indray ary mbola misy toetra miavonavona. Mbola misy izay fiavonavonana zay, izay fiboebony zay, izay fireharehana zay, izay mila ongotana. Halleloja. Rehefa nateraka indray tsika tsy tonga dia any an-danitra. Fa nateraka indray ianao, nateraka avy any ambony ianao, nanolo tena ho an Jesosy ianao, fa mbola taona maro ianao eto tany. Satria mbola misy amboarin' Jesosy be da be eo amintsika. Tena Andriamanitra miteny any amin'ny Tesalonianina any hoe Andriamanitra hozy izy hatateraka anareo ka ho arovana avokoa na ny tena, na ny aina, na ny fanahy. Corps, âme et esprit. Zany hoe ny famonjena tiana ataon'Andriamanitra dia famonjena tanteraka ny vatanao ray manontolo. Tsy hoe fanahy ihany, tsy hoe ny saina ihany, tsy hoe ny vatana ihany. Izy telo mihitsy. Zany hoe tsy anatsiny amam-pondro na ny sainao, na ny vatanao, na ny fanahinao. Dia izay rehetrarehetra izay nefa mila fotoana maromaro hikarakarahan'ny tompo an'izay. Anefeny ianao, anamboarany ianao, androdanany izay rehetrarehetra manda mbola misy eo amintsika. Dia anisany manda anankiray tena hitako amin'izao fotoana izao io avonavona io. Avonavona. Manda be tena manakana ny fahasoavan'ny tompo io. Zay tadidrio izay teny izay hoe Andriamanitra manohatra ny mpiavonavona fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Misy zany miavonavona dia misy manetry tena. Ao amin'ilay miavonavona Andriamanitra manohatra, fa ao amin'ilay manetry tena Andriamanitra manao ino? Manome fahasoavana. Manome fahasoavana. Dia izay no ampianarin'ny tompo antsika anatin'ny fotoana fohy amin'izao fotoana izao hoe io resaka avonavona io. Tondra makay izy io. Ohatrany ahoana ny endrika izay hoe avonavona izay. Dia ny fanamasina ny anazava dia samy hijery fitaratra tsika ao anatin'izay hoe tena ohatrany mbola misy an'izay ao amiko, misy an'ity ao amiko. Dia izao ny voasoratra hoe izay soratra rehetra nomeny ny tsindry mandrin'Andriamanitra dia maninona? Mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsina izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana. Mba haninona? Mba ho tanteraka ny olom-pofidin'Andriamanitra. Zany hoe izao teny zaraina amintsika izao, zaho anatin'izay, dia omen'Andriamanitra io mba ho tanteraka. Any Matio Jesosy rehefa nitory teny dia hozy izy hoe aoka ianareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Tahaka ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Ezana bika izany tenin' Jesosy zany. Ko vita ve zany? Aoko tanteraka ianareo hozy izy tahaka ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Ahoana moa ny hantanteraka anao ohatran'ny ray izay any an-danitra? Izy nisy tsy nisy mpamorona. Izy hatr'izay ary mandrakizay. Izy le Andriamanitra nisy hatramin'izay ho mandrakizay. Izy ilay tanteraka. Dia ny tenin'Andriamanitra Jesosy miteny hoe aoka nareo tanteraka oatra azy. Mila voatsiary ve Jesosy? Tsy mila voatsiary Jesosy. Fa ny ahafahana manao an'izay dia efa nomeny ny tenin'Andriamanitra. Hozy izy hoe izay soratra rehetra nomeny tsindry mandriamanitra. Atonga anao ho tanteraka zany dia inona no ampiasaina? Tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra mahasoa ho fampianarana, ho faharesen-dahatra, ho fanitsiana izay diso mba ho tanteraka isika. Dia andray tenin'Andriamanitra izao sy ianao, andray indray tsika izao dia ahitsy ny tompo, amboarin'ny tompo, tefen'ny tompo, volavolainy satria tiany. Izay foana tadio. Rehefa mandefa izy mandefa ny teniny izy tiany ianao izay. Matoa ianao izay maharay tenin'Andriamanitra, tiany ianao izay. Dia io teny io manamasina. Io teny io manamasina. Halleloja. Dia ndao jerentsika tenin'Andriamanitra any amin'ny anisan'ny endrika fehboebona, endrika avonavona.
Deuteronomie toko fafito amby folo andininy faharoamby folo. Deuteronomie toko fafito amby folo andininy faharoamby folo. Inona ny voasoratra ao? Misaotra. Fa ny olona izay miavonavona ka tsy miaino, ny mpisorona izay mitsangana anao fanompompivavahana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao, na ny mpitsara, dia aoka ho faty izany olona izany, ka dia ho fongoranao tsy eo amin'ny Israely ny fanao ratsy. Ary ny vahoaka rehetra andre dia atahotra ka tsy avonavona intsony. Inona zany le miseho amin'ny endrika ohatrany ahoana zany le fiavonavonana zao eto? Tsy miaino, tsy miaino. Ny olona rehetra izay miavonavona ka tsy miaino, mpisorona izay manao fanompompivavahana eo anatrehan'Andriamanitra, dia inona ny fiatraikany? Ho faty, ho fongorona. Hitanao amin'izany ny zava-doza ateraky ny fiavonavonana, ateraky le orgueil. Mahatonga tsy mihaino izay dia hoe za fa malala, za fa mahafantatra, za manana ny maizy ahy, za mahay no ianao. Nefa rehefa ny tompo no miteny, misy zavatra tiany ambara ao, izay rehetra manana tsofina mety mihaino izy dia ahoana? Aoka ihay izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Dia impiry ianao mitory tenin'Andriamanitra amin'izao fa ny olona aloha ny ataony ihany ny ataony, fa ho tany ihany ny tazominy, fa zaran-dratsy ihany tsy foiny. Fa zany ianareo zany ozy mbola eritreritra fotsiny, mbola misavoamboana, mbola mitsingevaevana. Fa raha misy zavatra tena hoe tena izy, ary tena azo sapaitana lazaiko anao dia ity tenin'Andriamanitra ity. Fiainona ny tenin'Andriamanitra, ary fankatoavana izay lazain'Andriamanitra. Ny manodidina anao koa mety ampiasain'ny tompo miteny. Ny zava-misy eo amin'ny fiainanao koa mety asan'ny tompo manambara hafatra. Dia indraindray ianao rehefa misy mananatra, rehefa misy manoro hevitra, rehefa misy mba miteny, rehefa misy manitsy, dia tezitra ianao. Zay. Satria io nofo io tsy faly tenenina, io nofo io tsy tia anarina, io nofo io tsy tia hitsy. Dia raha mba mandeha ny tenin'Andriamanitra ampitiavana, mandeha ny fanitsina, mandeha ny fanoroana, dia misy tsy fahafaliana ao anaty ao. Raha mbola misy tsy fahafaliana ao ary tsy fanekena, nefa zavatra marina no ambara, miavonavona zay. Raha mbola ny ataoko ihany ny ataoko, zay tiako ihany ny ataoko, zay rehetra mahafinaritra ihany ny ataoko, nefa efa marina be zao le zavatra lazain'le olona amiko fa tsy raharahiako fotsiny tsotro zao, miavonavona zay. Ary ny afarany iny dia manino? Ho fongorana ho any amin'ny fahafatesana. Fongorana ho any amin'ny fahafatesana. Indraindray mantsika rehefa manana fahalalana, dia zao voasoratra hoe zay ny fahalalana ozy izy mampieboebo, fa ny fitiavana ny mampandroso. Misy olona rehefa resahanao, io le voalaza hoe tout sujet confondu, daholo io. Manakambara foana izy, manakolazaina foana izy. Tsy azonao duique zany, mahita lazaina foana. Misy ny olona rehefa tenenina ka milaza diso, mahita fierana foana, mahita fielana foana. Ka za enanao anty, ka zao ny eritreretiko, ka zao ny amin'itsy. Rehefa mba diso dia ekeo fotsiny, voaray ny teninao, misaotra, misy anarako zay. Fa mahita avaly foana, mahita intsina foana, mahita hoe zay ena tonga nananao an'iny tamin'ny fotoana iny. Rehefa diso le izy, olona dia ekeo fotsiny hoe tena marina lazainao fa amin'izao sisy zao, zao indray zany ny andeha ataoko. Ny mpianatra Jesosy dia zao ny lazainy hoe hitovy endrika aminy. Zay, Romanina 9:9. Ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia zay ny fikasan'Andriamanitra ozy izy dia mba ho lamatoa amin'ny raha maro Jesosy. Izany hoe ianao raha nanolo tena ho an'i Jesosy dia tiany Jesosy hitovy aminy. Zay.
tiany Jesosy hitovy endrika aminy, hitovy toetra aminy, hitovy toe-panahy aminy. Zay ny sitrapony Jesosy amintsika. Fa tsy no miliardera. Misy andeha hivavaka ange dia ho miliardera e. Tonga feo ny Coliseo miora resaka miliardera, resaka miliara no resahanao. Fa ny Jesosy tsy zay, hitovy endrika amin'ny Jesosy. Hitovy endrika amin'ny Jesosy. Dia anisan'ny endrika sy toetrany Jesosy Matthieu 2:20, malemy fanahy sy tsy miavonam-po aho. Raha lasaina bavy ny toetra aloha mila ovaina voalohany. Ny materiel sy ny resaka ilainao amin'ny fiainana andavanandro mandeha ho azy iny. Fa le toe-panahinao aloha, ny toe-ponao aloha, ny toe-tsainao aloha. Za anatin'izay. Malemy fanahy sy tsy miavonam-po aho. Ianao ve efa mba malemy fanahy? Amin'ny teny frantsay izy hoe do. Ohatranao zany hoe olona do zany. Malefaka, tsara fanahy, tsara toetra, tsara rotodrotony, olona mahafinaritra. Ohatr'izay Jesosy. Ohatran'izay Jesosy. Malemy fanahy sy tsy miavonam-po. Dia mianatra ao amin'ny Jesosy tsika. Tsika izay d'origine miavonavonam-po. Manana izay toetra izay. Manana izay toetra izay. Dia le toetra miavonavona. Le toetra tsy tia anarina. Le toetra tsy tia tenenina. Le toetra tsy tia ahitsy. Nefa zavatra tenenin'Andriamanitra atika fanefena sy fanitsiana. Ary voalaza le tamin'ny herin'ny androany teo tsika tamin'le Hébreu 12 hoe aza sasatra raha anarin'i Jehovah ianao. Aza reraka raha anarin'i Jehovah ianao fa ny zanaka tiany no anariny sy fahaizany. Fa raha tsy anariny ianao tsy fahaizana tsy zanaka ianao zay fa zaza sary. Alleluia. Dia mianatra isan'andro san'andro. Rehefa mba tenenina kely ve dia tonga dia le mora tezitra. Rehefa mba tenenina kely ve dia tonga dia sosotra. Hita e, tsapy eny amin'ny fiainana isan'andro san'andro eny io. Miavonavona raha izay. Miavonavona raha izay. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza anaka mino anatra ianao. Izay zavatra ambara, izay zavatra lazaina ao anatin'ny fitiavana fanitsiny tompo. Zavatra anankiray hitantsika izay hoe miavonavona izay dia le tsy fienoana. Tsy fienoana ny tenin'Andriamanitra, tsy fienoana ny sitrapon'Andriamanitra, tsy fienoana izay raha lasaina bavy, izay ray aman-dreny sy izay zoky sy zandry mety hoe manoro. Halleloia. Ny marina foana zany. Na zazakely telo taona raha miteny aminao hoe lavaka io aloha io fa aza mandroso fa mianjera ao ianao rehefa marina iny dia marina. Fa tsy raha inao sy ianao zazakely telo taona io ve niteny amiko efa lavaka io dia marina zay, mila ikenao. Mila manaiky ianao. Satria ny marina foana na iza miteny azy na iza, na zandrinao io, na zokinao io, na dadanao io, na iza, le zavatra lazainy jerena. Le zavatra teneniny raisina. Miaino ary makatoa. Ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:20. Samuela voalohany toko 7:20. Fa jerena kely ne zay azafady. Samuela voalohany toko 7:20. 7:20. Raha misy mpamanana micro akaiky eo dia afaka mamaky azafady. Samuela voalohany toko 7:20. 7:20. Ary Eliaba zokiny nandre azy ny teny tamin'ny olona dia nirehitra tamin'ny Davida ny fahatezerana ka hoy izy: nahoana ianao no midina ety? Ary amin'iza moa no namelanao ireny ondry vitsy ireny any anevitra? Fantatro ny avonavonao sy ny faharatsian'ny fonao fa izany ady no hidinanao ety. Eliaba dia zokin'ny Davida. Eliaba zanak'i Jese lamatoa. Davida no farany. Tao amin'ny Davida ny ositra no napetraka satria Davida le araka ny fon'Andriamanitra. Dia Eliaba dia niteny tamin'ny Davida hoe nahoana ianao midina ety? Tamin'ny fahatezerana no nolazany an'izay. Ary amin'iza namelanao ireo ondry visy ireo any anevitra? Dia hoy izy hoe fantatro ny avonavonao sy ny faharatsian'ny fonao fa izany ady no hidinanao tety. I Eliaba dia hoy izy tamin'ny Davida hoe
fantatro ny avonavonao sy ny faharatsian'ny fonao. Eliaba no nyteny an'izay ary nahita an'izay tao amin'ny Davida. Kanefa rehefa tena mamaky ny ten'Andriamanitra ianao tsy nisy an'izay mihitsy tao amin'ny Davida. Fa Eliaba ara no nanana an'izay toetra izay. Eliaba no nanana an'izay toetra izay fa nilazainy fa i Davida no manana an'izay toetra izay. Natonga n'io zavatra io raha mamaky ianao miverina kely amin'ny Samuela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia tamin'ilay hoe fanosorana ny fanoloana ny Saoly izay efa nilavin'Andriamanitra dia nisoloana ny Davida. Fa rehefa tonga teo anoloana Eliaba dia nieritreritra Samuela hoe tia ilay avy amin'Andriamanitra. Dia ozy Andriamanitra hoe aza mijery ny tsanganany aza mijery ny ety ivelany fa efa nilaviko izy. Fa ny fijerin'Andriamanitra tsy tahaka ny fijerin'ny olona. Fa ny olona dia mijery izay miseho ety ivelany fa Andriamanitra mijery izay ao anatiny. Andriamanitra mijery izay ao anatiny. Dia tao anatin'iny efa nisy fireharehana tao amin'ny Eliaba hoe za no lasa mpanjaka androany. Za lamatoa. Raha amin'ny lalàn'ny Jiosy dia ny lamatoa no mandova ny fanjakana. Fa rehefa Andriamanitra no nifidy tsy tany amin'ny lamatoa ilay fanjakana no nomena fa tany amin'ny Davida. Satria tanin'ny Davida? Davida dia olona araka ny fon'Andriamanitra. Davida dia nanetry tena. Davida dia tany an-tsaha tany eny efitra tany nampianarin'ny Tompo, nianatra tao amin'ny Tompo. Dia zavatra anankiray tena hoe zavatra tena misy ary mandavo antsika amin'izao fotoana dia io avonavony io. Tandremo ilay miavonavona. Tandremo ilay mirehare. Tandremo ilay mieboebo. Toetra an'Andriamanitra, toetra an'i Jesosy Kristy tsy miavonam-po, malemy fanahy. Toetrako, manahoana ny toetrako, malemy fanahy, tsy miavonam-po ve. Miafinao amin'i Jesosy angeny tena izy amintsika, fa tsika tsinitsinina. Tsika tsinitsinina, inona moa nareo Jakoba izay miseho vetivety, aloka ihany ianareo, tahaka ny zavony ianareo. Salamo fahavalo dia miteny inona moa ny olona ny atserovanao azy, zanak'olombelona no inao hijerevanao azy. Fa vetivety, tsy tompony tena tsika, tsy tompony rehefa avy eo tsika, tsy tokony ny ampitsitsika, noho izany tsy tokony hireharetsika, fa hiankina amin'i Jesosy Kristy Tompo. Hiankina aminy sy amin'ny fahasoavany sy ny fitiavany. Ao amin'ny Isaia fahatelo amin'ny Isaia fa 7:10. Isaia fa 7:10 andiny fa 5:10. Isaia fa 7:10 andiny fa 5:10. Mba misy ray mamaky indray azafady. Fa izao no lazain'ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarana. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako, ary ao amin'ny torotoro-fo sy ny manetry tena, amelombelona ny fanahiny manetry tena sy ny mamelombelona ny fon'ny torotoro-fo. Aiza ny tompony monina? Fa samy mijery an'ilay baiboly antsika dia samy milaza. Aiza ny fonenany? Ao amin'ny trano fivavahana ve? Ao amin'ny trano be misy tilikambo ve? Tsy mipetraka ao zany izy. Fa aiza izy mipetraka? Amin'ny torotoro-fo sy manetry tena. Ao amin'ny torotoro-fo sy ny manetry tena. Ao amin'ny manetry tena izy no mitoetra. Ao amin'ny manetry tena izy no mitoetra. Fonenan'Andriamanitra ve ny fonao? Fonenan'Andriamanitra ve ao anatinao? Fa na misy fihebohebonao tsy tamanao ny Tompo. Raha misy hoe za foana tsy tamanao ny Tompo. Raha misy hoe raha mbola misy fitiavan-tenao, hoy Jesosy hoe raha misy te hanaraka aoka izy andà ny tenany dia aniny hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka. Raha ny velona ho an'i Jesosy ianao tsy ho velona ho an'ny tenanao intsony, fa ho velona ho an'i Jesosy Kristy. Ndaoka evakitsika any amin'ny Filipianina toko 2. Filipianina toko 2
andininy faharoa dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina miray fitiavana miray fo miray hevitra tsy manao na inona ny fifampiantaniana na mandrany tena foana dia inona toyany fa amin'ny fanetretena dia maninona aoka samy anao ny namany avy mihoatra noho ny tenany fanohatra amin'ny avonavony io fanohatra amin'ny feboebony io aoka samy anao ny navany avy izy maninona mihoatra noho ny tenany aoka samy anao ny namany avy mihoatra noho ny tenany sarotra be zany raha tsy eo amin'ny fanamasina ianao sarotra be zany raha tsy eo amin'ny Jesosy ianao dia izay mahatonga le hoe hitondra ny azy fijaliana isan'andro satria le toetra anao taloha le toetra miavonavona le toetra teo lohany teo voalohany a miaraka mombona amin'i Jesosy amin'ny azy fijaliana iny ary rehefa avy eo rehefa nombona teo a niarana lefona dia niarana tsangana dia rehefa niarana tsangana toetra vaovao tahaka ny an' Jesosy no toetra anao zay le azo fijaliana tiana lazaina finonany le azo fijaliana zay tsy toriana tsony amin'izao a tsy zaraina tsony amin'izao raisony hoe Kolosianina 4 Kolosianina 4 aiza le misy hoe mitafifa amin'ny drapo andininy 12 koa mitafifa amin'ny drapo sy fiantrano famoram-panahy fanetretena fahalemem-panahy tafio zay rehefa nateraka ao amin'i Jesosy rehefa ao amin'i Jesosy Kristy dia aoko toe-panahy manetritena toe-panahy manetritena fa zao andro mahory ny olona te ho hita ny olona te ho deraina ny olona te hankofana ny olona te ho te hafana ny olona te ho lohany fa zay teo lohany aminareo Jesosy dia moa aoko mpanompony izy rehetra toatraneny Jesosy Jesosy naka endriky ny mpanompo tsy miavonavona zany naka ny endriky ny mpanompo tsy miavonavona fa nairetsika manana zay toetra miavonavona zay raha tonga ny fitahian'Andriamanitra amin'ny eo an' Jesosy ny voninahitra raha maneho ny heriny sy ny voninahitra tompo amin'ny fizarana ataonao amin'ny fitoriana ataonao amin'ny fametrahanao tanana ka sitrana ny olona amin'ny eo an' Jesosy ny voninahitra miafeny ianao mpamonompo tsy mahasoa ihany aho hoe fa zay tokony nataoko no nataoko fa an' Jesosy ny voninahitra raha miseho ny fahalebiazan'ny tompo manetretena feno ianao haleloia Korintianina 1:17 dia ny fitiavana maninona tsy miavonavona ny fitiavana tsy mirehare ny fitiavana tsy mieboebo aleloia ny fitiavana tsy mora sositra ny fitiavana dia vokatry ny fanahy zany hoe raha tianao anana an'izay toetra avy aloha ny fanahinjaka ao anaty ny tonga ny fanahinjaka ao anaty nefa ny fanoloran-tenanao tanteraka ho an' Jesosy ny fitiavana tsy mirehare ny fitiavana tsy mieboebo ny fitiavana tsy mora sositra ao amin'ny fiarahana miaraka amin'i Jesosy ane samy manana ny toetrany samy manana ny fombany samy manana ny fanaony ary zay le fahasamihafany zay dia harena ho an'ny fiangonana fa rehefa misy zavatra kely hoe tsy mety misy zavatra kely tsy mampanaraka dia ianao fa miavonavona dia tsy hita rehefa anarina kely dia tsy faly dia tsy hita nefa ianao ho any an-danitra raha lasaina bavy sokasoka any an-danitra raha lasaina bavy ho any an-danitra manaiky ny fanamboarany tompo manaiky ny fanantsiany tompo manaiky ny fanamboarany tsy ny fanefeny haleloia Andriamanitra manohatra mpiavonavona tao anaty baiboly tao dia nisy anankiray tena ny avonavona Nebukadnezara ny anarany ty ozy izy le Babilôna lehibe zay namboariko anahy nanao fanjakana nanao fanorenana ty le Babilôna lehibe dia niseho lehibe izy niseho avo izy fa rehefa Andriamanitra nampanetry tena azy nilatsaka ambany dia ambany ina nefa raha nitantaraky ny Nebukadnezara ho azay malala ninana ahatra naniry volo ny tenany
ny oan'ny elava nidina ambany dia ambany mihitsy satria Andriamanitra tsy azo eo hiavonavonana. Andriamanitra manohatra ampiavonavina fa iny fanetretenana iny nataon'Andriamanitra tsy haiko nandritra ny fito taona nga izay naniry volo ohatra ny vorona ny oany lasa lava be ny zavatra nohaniny bozaka nefa mpanjaka ny tany rehetra mihitsy zany na tamin'izany fotoana zany. Manao an'Andriamanitra ho tsy misy fa rehefa Andriamanitra no miteny, rehefa Andriamanitra no maka fanapahan-kevitra manaiky daholo io hatrany amin'izay manam-pahefana rehetra eto tany zany, manaiky daholo fa maneke ny fanjakan'ny tompo, maneke ny fanapahan'ny tompo. Nisy koa ny rehareto ao a iza ny anarany? Losifera dia anjelin'Andriamanitra fa anjely mivadika. Losifera no nitana ny fiderana tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Isaia 5:20. Dia rehefa nitana ny fiderana izy, nitana ny amponga, tena hoe feno famirapiratana sy fahatsarana, dia ahoana? Navily ny tany aminy ny fiderana, navily ny tany aminy ny fiankofana. Dia hoy Andriamanitra hoe sao dia zao anao dia miongana, latsaka ambany dia ambany. Dia lasa Losifera anjely ny vadika. Noho n'inona? Noho ny avonavina, noho ny fieboebona, noho ny avonavina, noho ny fieboebona. Dia tena tia napetraka amintsika mihitsy zay hoe manana fanetretena. Fa ao anatin'ny fanetretenanao a mbola manasoanao ny tompo. Ao anatin'ny fanetretenanao a mbola manome fahasoavana ao anao ny tompo. Ao anatin'ny fanetretenanao a mbola hitahiny tompo anao sy androtsahany zay tsara indrindra ho anao. Fa rehefa androtsahany zay tsara indrindra ho anao, mbola manetretena foana ihany. Mandrapatonga Jesosy eny amin'ny raon'lanitra, manetretena ambany dia ambany. Paoly dia niteny ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 zaho izy dia nanompo anareo tao anatin'ny fanetretena. Ny tanako reto ny asa nanao izay ivelomako sy izay mpiara-miasa amiko mba tsy hamakitratra anareo aho. Fanetretena zany, fiainana amin'ny fahatsorana sy ny fiainana ho an'ny tena manokana, tsy hamakitratra ny hafa. Fanetretena zany, fiainan'ny fiangonana. Ao Petera dia ozy hoe anareo izay miandry ny ondry ozy izy a dia andraso amin'ny fahalemem-panahy, tsy manjakazaka amin'ny ondry fa mitondra fahalemem-panahy satria mpiray lova aminareo ihany koa izy ireo. Halleloja. Dia be da be ny endrika fanetretena ary be da be koa ny endrika fieboebona. Ozy Jakoba hoe ahoana moa ty ataonareo ty? Rehefa misy olona miditra ao am-piangonana ka raha mihajahaja izy mianjaikainjaika dia ozy nareo apetrao izy ety anoloana ety. Rehefa misy ohatran'ny tsy sala amin'izay mafanohanohatra an'izay dia ataonareo ariariana ary. Tsy mety zany ozy Jakoba. Ahoana nisy fizahana tavan'olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ahoana nisy fizahana tavan'olona ao amin'ny tranon'Andriamanitra? Dia zany zavatra misy amin'izao fotoana. Rehefa ohatra ka manakaja ilay olona ao amin'ny trano fivavahana dia aroho tsara ery aloha ery, tsy vitany aloha ery fa ampiakarina eny ambonimbony ny altara ery mihitsy. Dia ny fanohatra amin'izay zany ary ambanimbany ery. Ka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy an'izany. Tsy mety zany, tsy mety zany. Fitondrana zany, fanetretena mitovy ny olona rehetra. Halleloja. Andriamanitra manome fahasoavana ho amin'ny manetretena. Andriamanitra manome fahasoavana ho amin'ny manetretena. Ianao hoe mahita fa manetretena mpitory fivavahana, mpitory tenin'Andriamanitra. Zay foana ilay lazaiko hoe lasa ohatran'ny star amin'ny poster géant. Dia ny sariny vadiny tsy haiko ifintimy sa impiry zay lazaiko teto fa lazaiko foana zay raha mbola afaka mitory a. Milaza ianao fa mpanompon'Andriamanitra, milaza ianao fa irak'Andriamanitra, fa ny irak'Andriamanitra ke miafokafony manetretena fa tsy misehoseho. Raha jerena fotsiny iny ka tsisy soratra eo amin'aniny eo na tsisy tenin'Andriamanitra tsisy ninona dia mitovy an'ilay olona anao fety amin'ny lundi de Pâques eny amin'ny Coliseum sy le any amin'ny club zao. Lasa fireharehana le fivavahana, lasa fisehosehoana le fivavahana. Aiza nisy hoe mpihira ara-pilazantsara dia milahatra ny mpijery angataka autographe. Ataon'olona inona autographenao? Isika le mpijery, isika le mipiderako, le mpandray hira-pilazantsara koa lasa mahatonga an'izany e. Olombelo loatra anao ihany io.
fa zay indraindraina olombelo loatra anao ihany io de miaramy de rany tompo fa tsy hoe reny mpirarapila zany tsara reny stara de avy ianao de miaraka eny de efa ilahatra ianao aka ividy DVD irarapila zany tsara vidina koa ny filazantsara de tsy vitany hoe vidinana izy fa tia mba asivy autographe mba asivy dédicace kely zao tontolo zao zany aza manaraka fanao zao tontolo zao ao mifansakan'Andriamanitra tsisy an'izany tsisy an'izany tsy star ohatran'izany zay ely natonga losifera naongana sao tsy fantatra hoe zay natonga losifera naongana de be da be nefa miongana am'izao fotoana lazaiko anao mpirarapila zany tsara be da be nefa miongana tsy ao mifansakan'Andriamanitra manao business ny firana manao business ny filazantsara manao business ny fitoriana fa tsy natao atao business io tsy ho atao vedety arapila zantsara ianao tsy natao star arapila zantsara ianao fa manetretena ambany de mbola tsy tonga ny tompo halleloia ho an'ny tompo ihany ny voninahitra na tsara feo tahaka n'iny ianao de raina Jesosy anazy ny voninahitra fa tsy ana na mahay mitendry tahaka n'iny ianao miafena an Jesosy ny voninahitra fa tsy ana halleloia manana fanetretena ao amin'ny fiarahana amin'ny tompo miafena mitsoa fa aza manaiko lasotompon'olona hainareo le amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 naneo fagagany Paul sy Barnabasy ary rehefa naneo fagagany izy voakaikitry ny bibilava izy fa tsy maty rehefa voakaikitry ny bibilava izy fa tsy maty ozy ny olona io no Andriamanitra atao anatona an'io tsika rehefa nanatona an'io izy mitondra omby mitondra voninkazo tonga zao fanatitra rehetrarehetra zao hoe tena ho amin'ny Paul tia ho amin'ny Barnabasy nataony hoe Jupiter sy Saturne de nandrovotra fitafiny avy an-trano Paul tena tsy mety zao ataonareo zao ajanony ny omby iny ajanony ajanony voninkazo iny olona loatra nareo ihany zay aiza ny lehilahin'Andriamanitra sala am'izany am'izao fotoana aiza ny olona tahaka an'izany am'izao fotoana manda ny fanompona atao aminy manda ny tehaka atao aminy manda ny fiobiana atao aminy fa tsy voamaika raha fankalazana 520 taona nampitandrina fankalazana 10 taona ny tandremana fankalazana ny 50 taona olombelona nge zany ny tomponao olombelona nge ny indraindraina ary rehefa hitory tsy mifatoka amin'i Jesosy tsony fa mifatoka amin'ilay olona 20 taona izy ny teto 10 taona voalohany izy nanao an'ity 10 taona izy nanao an'ity 20 taona farany izy nanao an'zato fotoana ray manontolo manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 20 le lehilahin'Andriamanitra ny resahanao leo ny fiangonana tsisy Jesosy tsisy fivebana tsisy famonjena vizana le olona mivoaka avao inona zaraina taminareo tao azy mahery le pastera aizy manana diplôma zao aizy efa nanao an'ity aizy efa nanao an'irety tsy izany no ilain'olona raha lasena bavy fa Jesosy Jesosy mpamonjy Jesosy mpanafaka Jesosy manome fiainana Jesosy manasitrana Jesosy manome fanantenana ho an'izay kivy izany ny famonjena izany le tokony indraindraina fa tsy lehilahin'Andriamanitra tsy ny vehivavin'Andriamanitra tsy ny hoe fa 10 taona fa 15 taona nitarika de mandritry ny Tito ty zay dia nanao ho fankalazana ny 15 taona fa ny 15 taona nga no ankalazaina iza ihany tokony ho ankalazaina Jesosy raha lasana bavy zay tonga eto tena andao le filazantsara marina Jesosy le manetry tena nitsangana tamaty velona mandrak'izay ny toriana fa milovaina misy le filazantsara eto Madagasikara eto ianao ve tsy mahita an'izany lasa olombelona ny tompona lasa olombelona ny indraindray marina fampanopin'Andriamanitra iny marina ny fanaonao soa iny fa zao aoka tsy olona ny tompona aoka tsy olona ankalazaina misy fetra n'le izy lazaiko anao misy fetra n'le izy raha voatady aka ny voninahitr'Andriamanitra tandremo raha lasaina bavy raha voatady aka ny toeran'i Jesosy raha voatsity Jesosy fa ianao no hita eo tsy izy zany fieboebony zany firehareany zany fiavonavonany zany inona mozy izy zay rehetrarehetra anananao ka tsy niraisinao ary raha nandray ianao nahoana mieboebo ohatrany tsy nandray zay rehetrarehetra anananao io ge zay rehetrarehetra azonao io ge tsy noho ianao fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra fanomezana avy amin'ny tompo e
noho izany tokony anetry teny eo amin'ny tompo ianao ary isaotra azy ankalaza azy anome vonahitra azy. Halleloja. Ny filazantsara dia Jesosy raha lasaina bavy. Ny filazantsara dia momba an Jesosy sy izy momba azy sy ny fahatsarany. Ny fanetretenany no ianaro. Ny fanetretenany no ianaro. Tsy hampanompo tsika raha anao zao fivavahana zao, raha anao zao fitoriana zao, tsy hampanompo olona, tsy hanandeha olona, tsy hanambaka olona. Fa lazaiko anao fa ny ankamaroan'ny fivavahana hanambaka olona, hanambaka olona, hamitaka olona fotsiny. Anao teny mampahery korazo hoe dia miandry vola rehefa avy eo. Zafady fa zay ny tena marina. Miandry vola rehefa avy eo, miandry vola nga amidinao filazantsara io. Zay mihitsy lazay Petera avy eo tamin'ny Simona hoe mivereza ianao miaraka amin'ny volanao. Fa sao dia verinao fa azom-bola ny fahasoavan'Andriamanitra. Satria rehefa nametra tana amin'ny Petera, afaka ny voafatotra, nanao fagagana, naneo ny heriny. Dia tonga le Simona zay magicien taloha, asan'ny apôstôly toko vavalo. Dia rehefa gaga izy hoe tena mahery ty Petera ty, fa misy hery tena mametra tanana izy a, sitrana ny olona, afaka ny demoniaka, tena maneo ny heriny tompo. Dia hoy Simona hoe ty ny vola Petera, mba hametrao tanana kely a, mba ohatrany nataonao io koa zany nataoko rehefa oriana. Dia lasa koa Paoly ve i Petera ve nametra tana. Sanany Petera ohatrinona aloha iny any aminao iny. Aloha jereko aloha hoe ohatrinona. Raha zany natao amin'izao mety betsaka nanao an'izay a. Ohatrinona aloha. Fa avy hatrany Petera tonga dia teny hoe vereza ianao miaraka amin'ny volanao. Sao dia verinao fa vidiana vola io fahasoavan'Andriamanitra io. Sao dia verinao fa vidiana vola io fahasoavan'Andriamanitra io. Vereza miaraka amin'ny volanao. Fanasitranana rahalahy maimaim-poana. Délivrance maimaim-poana. Ny fanafahana maimaim-poana. Ny fitahiana maimaim-poana. Ny fanafahana maimaim-poana fa tsy amidy vola. Tsy hitambazana vola. Halleloja. Tsy voavidinao amin'ny fahafolo-karenanao Jesosy. Ary zavatra diadavan'i Jesosy aminao tsy 10%. 100% diadavan'i Jesosy aminao. 100% an Jesosy daholo. Halleloja. Nafinarana ny teny le rahalahy maro zay, iza moa ianao iny izaho toetra an'Andriamanitra. Atero aty ny fahafolo-karena. Dia izaho toetra raha tsy hovako ny varavaran'ny lanitra. Misy an'izay anaty Baiboly. Marina sa diso? Dia marina ny voasoratra iny sa diso? Manina tsy atao? Misy tantara ny zavatra rehetra. Misy tantara ny zavatra rehetra. Ao amin'ina moa misy an'izay? Ao Malaki misy an'izay. Dia vakio tantara Malaki fa tsika zao tsy tantara Malaki fa tantaran'ny fiangonana 2018. Fa tsy tantara Malaki. Fa zavatra hafa mihitsy ny fahafolo-karena iny. Ianao fiangonan'i Jesosy Kristy. 100% anao dia an Jesosy. Ary ny fitahianao tsy ataonao ohatran'ny olona hoe dominao tapany dia an'iny. Zay ny atao amin'ny fivavahana ty, modomina tapany zany Andriamanitra dia andoherany. Lalaovinareo le fivavahany. Lalaovinareo le zanak'Andriamanitra. Fitahanareo le zanak'Andriamanitra. Tsisy resaka zany io. 100% n'Andriamanitra. Halleloja. Ary ny 100% n'Andriamanitra io tantaninao araka izay tokony hitantananao azy. Miaino fanahy ianao. Makaizy avy reto volo reto, makaizy ty, makaizy ry, makaizy zao rehetra zao. Araka izay sitrapon'ny tompo ve ny tantanako azy amin'ny Tsipriana. Fa tsy hoe vity ny 10% ny tompo azy. Reto zany izay tiako anaovana azy amin'izay. Tsia. Tsy zany le famonjena. Tsy zany le fitiavana an'Andriamanitra. Iza moa ianao ny izaho toetra an'Andriamanitra? Iza moa ianao ny izaho toetra an'Andriamanitra? Ana ozy Andriamanitra n'inona? Vola fotsy. Ana n'inona? Ana ny volamena. Raha mila tsy niteny taminao. Raha haka tonga dia afaka alaiky fotsiny. Fa tsy hoe mandroba an'Andriamanitra ianao fa tsy nanome 10%. Tena mangalatra an'Andriamanitra daholo nareo reto fa tsy manome 10%. Tsy natao an'ny fiangonana 10%. Tsy natao an'ny zanak'Andriamanitra 10%. Ary mbola eo ambanin'ny lalàna izay manao 10%. Ary rehefa ambanin'ny lalàna dia ambanin'ny fahotana. Ary rehefa ambanin'ny fahotana dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Halleloja.
fa zay zanak'Andriamanitra fiangonana Jesosy Kristy ny anarany 100% dia any Jesosy. Ary izy tsy ambany lalàna, izy dia ambany fahasoavana, izy dia mandresy fahotana, izy dia mandresy an'izao tontolo izao, ary izy ara-iakatra amin'ny Jesosy rehefa ho avy eny amin'ny raha landro Jesosy. Halleloia! Anisa manetry tena ao amin'ny Jesosy ve ianao? Ka hozy ianao hoe io Jesosy anao daholo io, fa tsy hanampitampy anao, tsy handona tapany hanomezanao herany ah. Ovay ny fomba fanao, ovay ny fomba fisaina, ovay ny toe-po. Alao anetry tena ao amin'ny Jesosy. Tompo ovay ny fonoko mba tompo ovay ny foko mba mongranary. Tonony any zazakely, tsotra sady marina, tsy mialona, tsy manditra fa manao sitraka ao. Zay nge le asan'ny fiangonana. Ny fiangonana Jesosy Kristy ihany koa lazaiko anao rehefa manana an Jesosy io tsy mila etaninao amin'ny volo zany io. Io tsy mila takinao volo zany io. Fa rehefa tsapa ny herin'Andriamanitra, rehefa mifanahy masina mikasika azy, dia manomeo azy izy hoe tia amazy, tia hanoanana ny fitoriana filazantsara, tia hanaovana an'izao. Simple be le miaraka amin'ny Jesosy, tsotra be le miaraka amin'ny Jesosy, tsisy ezaka, tsisy effort, tsisy famakina loha. Aiza reny ahitana vola anaovana mission e, aiza reny ahitana vola hividanana ty matériel ty e, aiza reny hividanana vola andoavana ofa na fiangonana e. Aiza koa nisy ho fiangonana ofa izany. Raha ny ao amin'ny fiangonanao hoe tsy mahalo vola fa tsy voalohany io fa ny fiangonana, mantosira tao, miela tao, zanak'Andriamanitra, Andriamanitra tompony arena, tompony zao rehetra zao, ko manana trosa ianao, manana trosa fiangonana fa tsy nandoha fatrano nandritra ny 3 taona, nandritra ny 3 volana. Mahamenatra ne zany raha lasaina bavy, kristianina, zanak'Andriamanitra, manana an Jesosy Kristy, nefa le trano ivavahanao io ara tsy alohanao no fatrano. So dia tsy nasain'i Jesosy nakao ianao. So dia any an-trano nasain'i Jesosy mivavaka ianao. So dia eny ankalamanjana nasain'i Jesosy mivavaka ianao. Fa ianao manaraka amin'ny fomba zao tontolo zao dia mba hanao trano koa dia hanao tilikambo. Isy nanafatra anazy zay tany, nisy olona teta. Teneno ny tantely Rasimba mba hanakana fiangonana dia hanao tilikambo fa teny ilainy zany. Tsy naniraka anao amin'izany ny tompo, tsy naniraka anao trano ny tompo dia anetana hoe ianao mame 100 000 ariary, 200 000 ariary, 400 000 ariary. Ah! Ny fanahanao no tiako azo ny famonjena. Ny fonao no tiako hositrana hositranan' Jesosy. Ny aretinao no tiako hositrana, ny ratraponao no tiako hiala, ny elokao no tiana ho voavela rehefa manatona an Jesosy ianao. Mandeha ho azy ny ambiny avy eo. Fa tsy hoe omeo vola aloha dia hositrana ianao. Omeo aloha ny arenanao dia ho afaka ianao. Omeo aloha ny momba ny volavolanao any dia andeha tsara io afieranao io. Tolorako anao Jesosy. Jesosy amin'ny maizy azy ray manontolo, tonga dia paka anankiray, voavela ny elokao, voasarona ny fahotanao, afaka amin'ny aretinao ianao. Jesosy manambona anao amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro. Halleloia! Jesosy amin'ny maizy azy ray manontolo, fa tsy ny ampahapahany emposin'i Jesosy ihany. Posin'i Jesosy ihany ny ilaiko, lefa volan Jesosy ihany ny ilaiko, le mofo avy amin'ny Jesosy ihany, le azandrano roa avy amin'ny Jesosy ihany. Raha manetry teny ianao, Jesosy amin'ny mahafahafenony 100 isan-jato no anao. Ary ho tianao, ho ankasitrahanao zay rehetrarehetra fitantanany. Alleloia! Jesosy vonjeo fa miray alina. Jesosy vonjeo fa mbola be calcul. Jesosy vonjeo fa mbola tady tantana fiainako amin'izay tiako hitantana anazy. Tsy ianao tsony ny tantana an'io hoe avelon volant, avelon volant, avelon vitesy. Ianao alao passager fotsiny, dia alao Jesosy ny tondra, alao Jesosy ny piloty, alao Jesosy ny mpitantana, alao anaovany izay anaovany azy eo. Fa lazaiko anao fa tsy ho maty antoka ianao, tsy ho perty ianao, tsy hanenina ianao. Halleloia! Fa ny amin'ny volant efa navelako, tsy haiko koa io e. Ny amin'ny vitesiko efa navelako, dia za fa mipetraka fotsiny hoe eto Jesosy amin'izay hitondranao azy. Fa manaiky ny fitondranao manaiky ny fitantananao ary zatra lazaiko anao zany tsy ampy fotoana reresahana zany. Fa raha mba hiresadresaka ampo dia afaka miresadresaka rehefa hifampizara. Fa na 2 andro na 3 andro ilazako anao an'izany hoe Jesosy ny fahatsarany sy ny fahalebiazany sy mombamomba sy ny fanovany zany eo foantsika. Eo foantsika ary tsy mamona aminaina raha lasaina bavy zany Jesosy zany
tsy mahamonamonainy zany tsy hoe misanoué be a miaraka amin'i jesosy raha ianao misanoué miaraka amin'i jesosy mieritrereta halleloia raha ianao no misanoué miaraka amin'i jesosy mieritrereta raha ianao no monamonaina sy leoleo tsy jesosy zay ny arahanao fa toko-pivavahana trano fivavahana activité fombafomba ny eto tsy activité ny eto tsy fombafomba ny eto tsy trano fivavahana fa ny eto dia jesosy kristy halleloia entinao manaraka anao na ho any la réunion anao na ho any indonésie ianao na ho any france ianao na ho any tuléar ianao na ho any digo ianao na ho any naizanaiza le anao eo foany jesosy salamy fa 7:30 ary ty torite ty raha toizana hatramy rapitso maraina ary ty rehefa zay tiany jesosy a omeny heriny fanahy tariany tompo a halleloia tsara jesosy misy tena tena monamonaina be fa 20 minitra le torite ny olona zany hoe ny attention ny olona eo amin'ny 7 minitra ihany dia ampy mba mamparikely le toritenao fa lasa lava be dia rehefa ohatra ka any amin'ny trano fivavahana angavana be rena vao malasalasa kely mba entiny fanahy le pastera mba mihoatra 3 minitra dia efa tena hoe lava be ny toritenao pastera alleluia fa satry eno an jesosy foana raha lasaina bavy raha jesosy kosa aloha ny resahanao dia tsy mona aminaina fa io raha vao commentaire de texte sy ny blague mitantarainao hoe sy ny voyage rehetra nataonao sy ny sisa tsy intéressé amin'izany zay fa miintéressé anay jesosy sy ny mombamomba an jesosy ray manontolo tiana ho hita tiana ho fantatra any an-danitra azy ray mbola hijery an jesosy alleloia ianao ve te hiara-hiakatra amin'i jesosy ianao ve tia an jesosy ianao ve te androsy hiaraka amin'i jesosy fa lazaiko anao fa mamy miaraka amin'i jesosy raha lasaina bavy publicité an jesosy a jesosy sy mombamomba azy a quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ oh jesosy tiako ianao jesosy je t'aime Jésus ianao hoe tena moramora tsy maintsy kiki azy anao io rehefa tia ianao tsy voatananao zany io fa milaza fitiavan'i jesosy ianao tsy lalàna ny apetraka eto tsy fombafomba ny atao rehetra tokony ianao anty tokony ianao anitsy tsy tokony makatsy tsy tokony makaroa jesosy zaraina amin'ilay olona dia ampy alleloia aza terena anaraka fivavahana le olona aza terena anaraka fombafomba le olona aza terena amin'ny batisa akory ary le olona misy ke miharcele amin'ny batisa ianao ve mbola tsy atao batisa ihany fa hoana ihany ianao ty rovina anao vao atao batisa ianao ve tsy atao batisa mihitsy tsy naniraka anay hitory batisa jesosy tsy haniraka anay handresy lahatra batisa jesosy fa nanyrahany jesosy ana présenteo jesosy présenteo jesosy fa rehefa vao présentenao jesosy a babo le olona izy nay mantany hoe inona ny tokony ataoko zao inona ny tokony ataoko aiza tokony alehako fa présentena fotsiny jesosy halleloia tsara nge raha lasy anabavy zany jesosy zany mahafinaritra nge zany jesosy zany mahery nge zany jesosy zany alleloia rehefa andeha hosamborony jesosy tonga ny huissier rehefa tonga teo amin'i jesosy nitsirara ny anjera tamintamy fotsiny lasa ny very maina dia ozy ny olona efa nareo nasaina sambotra an jesosy ty nataonareo dia ozy ny huissier hoe tsy mbola nisy olona nay niteny tala amin'izany tsy mbola nisy olona tenao tsara ohatran'izany dia ozy ny mpampisambotra azy hoe tsarako nareo koa nga babon' jesosy tany babon' jesosy ny huissier halleloia raha misy huissier to mba ho babon' jesosy koa ianao halleloia halleloia tsara jesosy lazaiko anao zany mahafinaritra be maheno fizoroana vavolombelona ny rahalahy amin'iny herinandro iny zandarima tsy manaiky kolikoly zandarima tsy manaiky resaka amboamboarina hoe aleo ara fa 3 volana la location anao tsy azonao dia aleo ataontsika 2 volana dia 9 volana ana tonga dia lavon'le rahalahy tsy atao an'izany io rehefa 3 volana dia 3 volana aiza raha lasaina bafy samby joro ohatr' zany rehefa aminao jesosy dia samby joro ianao ho amin'ny fahamarinana samby joro ianao amin'ny fitiavana an jesosy halleloia tiako loatra jesosy ka tsy tiako ampalelovina zay nge io e zay io fitiavana an jesosy tsy mampanota anao fitiavana an jesosy tsy mampalavo anao fa io raha vao amboamboarina sy teriterena taraiky eo ianao fa ny ianao mihitsy mila manaprise ianao mihitsy manana tonga dia tomber amoureux en Jesosy latsa pitiavana an jesosy je t'aime Jésus ianao hoe manteny hoe je t'aime Jésus fa zay secret-n'io raha lasaina bava
zay ny secret io. Secret ny ampalavo anao, secret ny ampandresy anao, secret ny ampizoro anao. Je t'aime Jésus. Halleluja. Tiako ianao Jesosy, tiako ianao Jesosy. Ndao mba manao hoe je t'aime Jésus. Jesosy zany da mavavy. Halleluja. Fiangonana ty an Jesosy nge niakatra any an-danitra any lazaiko anao. Fiangonana ty an Jesosy miakatra any. Olona amora an Jesosy miakatra any. Olona papo Jesosy miakatra any. Halleluja. Ary Jesosy tia anao. Zay mikitikitika anao mahazo am Jesosy. Zay mikitikitika anao io mahazo am Jesosy. Zay mitaditady kitikitika anao, zay mitaditady andrava sady amotika anao, Jesosy efa mandamina zavatra rehetra. Halleluja. Atolotra Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao. Lalana ray no hidirana eo anoloanao. Lalana fito ny voahany, paritaka. Paritaka. Rehefa manandranandrana ikasikasika zany Jesosy zany. Halleluja. Hitanao zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny andeha hitady hisopatra zanak'Lota le ny olona tao Sodoma sy Gomora. Inona nataony? Nataony jamba masony, tsy hitany intsony ny varavarana hidirana tao. Halleluja. Tsy matory Jesosy fa mijery anao. Ny anjelon'ny tompo tsy matory fa mijery anao. Halleluja. Dingan'ny mpangalana fotsiny eo aminao rehefa le mandalo eo an-tanàna eo izy. Tsy hitany akory le varavara. Taon'ny tompo jamba masony. Halleluja. Satria manana fiarovana avo ianao dia Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy zany. Halleluja. Tsara Jesosy raha lasaina bavy. Tsara Jesosy mofinaina. Tena voaloboka. Ianao zay reradraraka eto. Jus de raisin mampatanjaka. Fa Jesosy le tena voaloboka amenanao koa. Jesosy le tena voaloboka manome hero anao. Halleluja. Mety mila vitamine D kely ianao dia maketsy kotany. Jesosy le masoandro aseho anao. Jesosy le masoandro manala ny maizina. Manala ny maizina, manala ny olana, manala zay tsy mazava rehetra ao anatinao. Jesosy le masoandro. Io masoandro manazava io ny fanena tamin'ny Paoly. I Saoly teny alalany Damaskosy. Tsy tantsony ny lalana fa nidarapoka izy. Nanomboka teo nazava fiainany niaraka tamin'i Jesosy. Androany koa anao raha tapa-kevitra hiaraka amin'i Jesosy, amen Jesosy fahazavana zay mbola ajambanao fa avy eo esorany Jesosy ny lasanao rehetra. Esorany Jesosy ny lasanao rehetra. Casier judiciaire anao, casier judiciaire vaovao am Jesosy. Halleluja. Ny tantaranao tantara vaovao am Jesosy. Pejy vaovao miaraka am Jesosy. Ny lasa rehetra izy aza tadidiana tsony. Aza misaina ny lasa na matsiaro ny taloha fa izao manao zava-baovao ho anao androany. Vitan Jesosy ny manavao anao. Vitan Jesosy ny manadio anao. Vitan Jesosy ny manarina anao. Vitan Jesosy ny manorina fiainam-baovao ao aminao. Ny olona hijery dia ho hitany fiovanao. Ho hitany fanasitranan Jesosy ianao. Ho hitany fanafahan Jesosy ianao. Ny olona mety mbola nesineso anao. Ny olona mety mbola nometsiny anao. Ny olona mbola mety tataranao zavatra nataonao maly. Fa ozy ianao efa adinin Jesosy zany. Efa diovin Jesosy zany. Efa nifafahan Jesosy zany. Efa tantara fotsiny zany sisa Jesosy miteny azy mitadidy an'izany tsony. Fa manomboka zao tantara vaovao ho avy miaraka amin'ny Jesosy. Feno fitiavana, feno fiadanana, feno fitsaharana, feno tanan'i Jesosy mitazona mitondra. Halleluja. Ho anao zay mangetaheta, Jesosy le rano velona manala ny etaetanao. Izy le loha rano velona ao anatinao, iboboky ao anatinao. Tsy angetaheta intsony ianao. Tsy ampilafolain'olona intsony ianao. Tsy apakain'olona intsony ianao. Fa ianao anana fiadanana ao anatinao. Anana loha rano boboky ao anatinao. Ampy zarainao an'ny hafa ihany koa zany. Halleluja. Ampy omenao an'ny hafa ihany koa zany. Ny hafa zay malahelo, ny hafa zay mora tezitra, ny hafa zay tsy manam-piadanana, ianao tonga hitondra fiadanana, tonga ianao hitondra fiainana, tonga ianao hitondra lery loha rano boboka. Jesosy Kristy no anarany. Halleluja. Vonina venao an Jesosy. Vonina venao an Jesosy. Fa aza mitsoka amin'izay ady, aza mitsoka amin'izay fitsapana, aza mitsoka amin'izay fanentsehana, aza mitsoka amin'izay fanaratsiana, fa Jesosy tianao ary miandany aminao.
halleloia ary vetivety foana dia ho avy izy eny amin'nraha ololanitra hitsenanao ho avy izy dia akanao hoe avia amin'izay ry malalako fa tonga ny fotoana ampakarako anao hiakatra ho any amin'nraha ololanitra ianao fofombadin' jesosy raha nan'olo tena ho azy ianao fofombadin' jesosy raha nybebaka marina ianao fofombadin' jesosy ary tiany jesosy ianao halleloia aza mety abakain'ny pastera santoka itsony aza mety abakain'ny mpaminany santoka itsony aza mety abakain'ny olona manadalanao amin'ny resaka vola mankarena fa ny anananao fitsaharanao ampony dia davina ny anananao fiadanana ampony dia davina ny anananao fitahim-panahy dia davina ny ambony manaraka ho azy hiara hiakatra amin'i jesosy tsy ho elantsony dia ho avy jesosy alleloia anam-piadanana na fitsaharana mbola manana zavatra tsara be any an-danitra any misy zavatra mahafinaritra be any an-danitra any misy fiadanana tsara be any an-danitra any misy trano mahafinaritra be any an-danitra any raha lasy anabavy maro be any an-danitra any fa ny eto mandalo kely fotsiny fa aza variana amin'ny eto aza lany andro amin'ny eto fa le jesosy le any an-danitra heverina le any an-danitra heverina halleloia sotra jesosy io dao tsika hivavaka ho anao jesosy ny dera ho anao ny aja ho anao ny voninahitra fa ianao nikasika ny tsirairay avy teto androany ianao no manokatra ny maso ny tsirairay avy ianao no mikasika ny fony ianao no nampareny sofiny ary ianao no mikasika azy jesosy androany kasi ianao ny fony kasi ianao ny amin'ny ray mantolo ary ho tsapa ny fahazava-pona zao fiainana zao zava-pona ny eto tany mandalo ihany ny eto tany fa ianao tonga nome fiainana mandrakizay jesosy ianao ny loharanom-pamonjena ianao ny loharanom-pitahina ianao ny loharanom-piadanana ianao jesosy ilay fahafaham-po sy fahafelona dia ianao no mikasika jesosy ianao no mampahery ianao no mampijoro jesosy malala halleloia aza manahy ianao izy izy aza matahotra ianao aza mivatim-po aza miahotra fa epelatanako ny momba anao rehetra izaho no miasy mikarakara anao ny zavatra rehetra ataoko dia mahatsara anao ary izaho no mifeny zavatra rehetra mijere ah dia ho voavonjy ianao halleloia masony jehovah mitsinjo mijery miahanao sotra jesosy malala ianao nikasika ny tsirairay avy ianao no omba ny tsirairay avy ianao jesosy ianao ny voninahitra ao androany halleloia amen amen